niova tsy tena mety zany niova ve dia mitsotrora kely oatra zany niova ary zareo niova faly tena faly ary raha mahafantatra nareo na zay manodidina anazy nareo anontaniana fa tena faly sambatra amin'ny fiainako rehetrarehetra tena faly ary ianao fanontaniana hoe inona ny antony atongavanao eto inona ny antony atongavanao eto mba te hiova koa ve ianao andao ary ndao mba resaony eo akaikinao mba miova kely ny gasy be androany resaony eo akaikinao hoe inona ny tianao iova amin'ny fiainanao teneninao izy dia izy koa mba mitenenao mba miteny kely na tsy fantatrao ary olona io dia tsy maninona fa zany ny gasy be dia mba miresaka kely androany na tsy fanao zany inona ny tianao iova amin'ny fiainanao zao ianao hoe za efa faly efa sambatra tsy misy tiako iova ntsony rehefa ary eny ary faly merabanao dia tonga amin'ity dia ny tena fandehany zany izara efatra amin'ny fotoanantsika androany mitapany voalohany dia anao développement personnel tsika tena ohatran'ireny manatrika fampianarana développement personnel ireny ianao androany asehoko anao hoe zao zany atao hoe développement personnel zany aseho anao aloha zany fantatrao ny faharoa ny tapany faharoa dia hojerentsika hoe nanao ahoana ny andohany izy io développement personnel io avaizy izy io no tonga eto amintsika amin'izao fotoana zao zany mahatonga anazy malaza be amin'izao ahoana ny andohany dia ny tapany fahatelo amin'izay tsika zay vao hiditra hoe ahoana ny fahitan'ny baiboly azy zava-dehibe zay satria zay ny magasy mahay mamaky baiboly atsika mamaky baiboly aloha ny eto ny tena izy fa tsy développement personnel raha développement personnel fotsiny teto dia nakako 10 000 ariary ianao farafakeliny na 50 000 ariary raha nalaiko taminao fa le izy tsy inona zay ambara amin'ny baiboly momba an'io dia 0 ariary sans engagement foana ny gasy mahay mamaky baiboly zany dia ny tapafarantsika dia jery hoe misy ny atao hoe développement personnel dia misy ny atao hoe développement personnel raha mpanaraka gasy mahay mamaky baiboly ianao dia azonao fa fiteny zany tsy hoe rehefa hoe développement personnel dia zao foana fa misy koa ny développement personnel amin'ny endriny hafa araka ny soratra masina reo zany ny zavatra anakefatra zay hojerentsika androany dia hitra amin'ny tapany voalohantsika zany anao développement personnel ny développement personnel dia zao tovy ihany tsy haiko anisan'ny nalaza voalohany angamba i André Arson aparatoka namako akaiky tena makafantatra tsara zay mirahalahy izy angamba mifantatrareo voalohany fa rehefa manao développement personnel aloha zany dia tsy maintsy mba misy mba miteny vazaha kely miova zany gasy bebe mba misy teny vazaha maromaro mitranga eto androany satria zay mihitsy le izy manana ny verset ihany koa ny développement personnel dia misy verset tany saina be dia be hitantsika amin'ny Facebook reny nandre tsy fantatsika hoe développement personnel izy fa vao mamaky ianao dia hitanao hoe kay tsara zany mety amiko zany dia raisinao reny le verset an'izany fa izy moa tsisy baiboly dia tsy verset biblique dia ataontsika amin'ny teny frantsay tazonitsika amin'ny teny frantsay izy mba hahafahanao mba azahoantsika azy tsara azo inoko fa azotsika zany amin'ny ankapobeny ny gasy mahay mamaky baiboly satria gasy mahay mamaky baiboly dia miezaka miteny gasy arak'izay tratra fa androantsika ampiasa teny frantsay maromaro zany dia ny anomboantsika azy raha anao développement personnel tsika dia ity tena anankiray ity hoe je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme
zany anisan'ny verset ny développement personnel voalohany je suis maître de mon destin, za ihany ny tompony no aviko a dia za ihany no mpitantana sy mpitarika ny fanahiko ny ao anatiko ao. Ny teny an'io a nalaina avy amina tononkalo a nantsona hoe invictus io a izay William Ernest Henley no niteny azy. Inoko fa mamintona tsara ny atao hoe développement personnel io hoe je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Ny dikany zany ny développement personnel dia ohatr'izao ny tena izy hoe fikatsahana ny fahatanterahany tena, accomplissement de soi. Zay ny développement personnel, fikatsahana ny fahatanterahany tena. Inona zany? Raha hijery voalohany fotsiny tsika, tia kosa aloha mba mazatra eto gasy mahay mamaky baiboly dia raisitsika vao amin'ny dictionnaire izy. Tsisy hoe développement personnel amin'ny dictionnaire fa misy hoe développement dia misy hoe personnel dia raisitsika tsirairay izy. Ny développement moa zany vao mitenenio fotsiny tsika dia tonga dia tsotra kely mifanohatra amin'ny hoe enveloppement. Ny enveloppement valopy a mihidy katola dia ny développement misokatra mivelatra zay. Any zany izy vao miainga zany izy dia zavatra mivelatra, zavatra misokatra zany hoe développement personnel zany. Zao no lazainy Larousse illustré zay nakakole izy hoe ny dikany hoe développement moa izy dia action de développer. Zavatra atao a mba hampivelatra, mba hampitombo, mba hampihitatra, mana lehibe zay, mampitombo, mampisondritra, zay raha vao resaka mana lehibe rehetrarehetra, mampivelatra, mampitombo, mampisokatra rehetrarehetra, zay zany ny atao hoe développement. Dia ny faharoa izy avy eo miresaka ny hoe personnel, dikany hoe personnel dia hoe qui appartient à quelqu'un, qui lui est propre. An'olona manokana ny dikany hoe personnel zany raha amin'ny teny gasy dia manokana, effet personnel dia anao manokana, tsy hitambaranao amin'ny hafa fa anao rery, tsisy mizara borosy-nify zany hoe ty mba ifampizarantsika dia samy mba miborosy-nify ty daholo tsika rehetrarehetra. Effet personnel borosy-nify anao manokana iny a tsy hitambarana amin'ny hafa. Dikany zany a rehefa atambatra izy hoe ny développement personnel dia hetsika ataon'ny tsirairay manokana zay. Hetsika ataon'ny tsirairay manokana io, anao manokana io, hetsika anao manokana io, tsy hitambaranao amin'ny hafa io développement personnel io. Ny tanjona dia zay le développement teo, hampivelatra, hampiepanouir, hampitombo, hampihitatra, zay lehibe rehetrarehetra. Dia zay ny tanjona zany a mba hampivelaranao ny tenanao a sy hampitombo azy, atonga anazy ho lasa lavitra, tonga ny tenanao lasa lavitra. Zany ny atao hoe développement personnel. Inona maharatsy an'izany? Tsisy maharatsy an'izany. Zay a ny développement personnel. Dia zao no lazainy Galilée, miditra indray tsika raha vao citation dia tazomitsika amin'le fiteny amin'ny teny frantsay izy farafakely na amin'ny teny anglisy fa za moa tsy tena mahay fa anandralay ihany tsika. On ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Tsisy azonao ampianarina ny olona zany ozy izy, fa ny azonao atao dia manampy an'le olona fotsiny ahita an'le zavatra efa ao anatiny. Io zany zay zany le développement personnel, zavatra efa ao anatinao io, fa atao fotsiny zay hampivelatra azy, atao fotsiny zay hampivoaka azy, atao fotsiny zay enaranao sy ampiasanao azy. Fa io a efa ao anatinao, tsy izany mametraka an'le izy na mampianatra an'le izy aminao, fa io efa ao anatinao io. Fa matetika patorianao tsy fantatrao hoe manan-javatra ianao a, fa miaina tahaka ny tsy manana ianao nefa manan-javatra ianao anatinao ao. Zay zany a ny ambaran'ny Galilée amin'le izy.
raha ijerytsika ny famaritany Wikipédia amin'ny internet zany a dia zao foana ny filazan'ny Wikipédia zany a sy ny rehefa any amin'ny internet ianao no mijery document tsy tena fiable moa matetika Wikipédia mba fiable kely any satria izy mitaky source izy rehefa miteniteny foana ianao indraindray dia ovainy solony sy ohatr'izany a dia azo iafina ihany iafina ny Wikipédia zao ny famaritany azy. Le développement personnel représente un ensemble de courants de pensée et de méthodes destinés à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Zay zany a ny famaritany Wikipédia azy a raha ilazako azy dia zao hoe ny développement personnel zany dia fitambarana fisainana fomba fisainana izay anatsaranao ny fahafantaranao ny tenanao aloha connaissance de soi, anomezanao lanja ny talentanao, anomezanao lanja ihany koa fomba fisainana mba anomezanao lanja ny fahafahamanao ao anatinao, zay le potentiel fahafahamanao ao anatinao, omenao lanja zany le efa ao anatinao. L'amélioration de qualité de vie, zay anatsaranao ny kalitaom-piainanao mba ho tsara kokoa, tsy tsara kokoa fa mba ho tsara ny kalitaom-piainanao, ary anatanterahanao ny nofinofinao sy ny fanirinao rehetra. Ina mba ratsy en'izany kosa e. So eo nety aza mpivavaka be kristianina be zay mipotra tonga dia ratsy daholo. Tsara ranga zany izy mba tsy maniry zany a. Le zany zavatra efa ao aminao fomba fisainana le izy a sy méthode fomba fiasa anatsarahanao ny fahalalanao ny tenanao, ny anomezanao lanja ny talentanao sy ny fahafahamanao anatinao a, dia anatsarahanao ny fiainanao a sy ny anatanterahanao ny nofinao sy ny fanirinao rehetrarehetra. Rehefa zay zany izy dia diga anakapobeany amin'ny fandinihan-teny izy io, misy méditation anatiny a, fandinihanao ny tenanao. Dia io le lazaiko teo hoe fanomezan-danja ny fahafahamanao, midika hoe fahafahamanao zany ny potentiel. Misy ao anatinao misy zavatra azonao atao fa tsy fantatra hoe afaka manao an'izany ianao, tsy hainao satria tsy fantatrao ny tenanao. Zay a ny fiaingan'ny développement personnel, dia mandiny tena ianao zany a, dia rehefa fantatrao ny tenanao a dia ho manomboka omenao lanja amin'izay hoe aika za afaka manao an'izao fa tsy fantatra hoe afaka manao an'izany hatramin'izay dia tsy nataoko le izy, dia io a io a isan'andro io. Ny tanjona zany a dia anatsarana ny kalitaom-piainana. Le efa voalaza teo a, anatsarana ny kalitaom-piainana mba tsara ny fiainako e. Tena mety ve ny fiainanao zao dia tsy mba tenanao ve no milaza fa mety ny fiainanao zao dia tsisy tianao hatsaraina intsony. Zay anatsarana an'izany le izy a, dia anatanterahana reo etaeta lalina ao anatinao. Misy etaeta lalina, misy zavatra mba fanirinao, misy zavatra mba tiana ho azo, misy zavatra mba tiana ho atao fa tsy vitanao mihitsy nanao azy hatramin'izay a. Dia développement personnel zany a, ny tanjon'ny développement personnel dia ahafahanao manatanteraka an'izay etaeta lalina ao anatin'izay. Dikany ny développement personnel dia mahakasika lafim-piainana rehetra. Lafim-piainana rehetra mihitsy ny voakasiny a, ny asa, resaka asa. Raha te hanatsara ny asanao ianao a, développement personnel manampy anao an'izany. Raha te hanatsara ny anao manokana mahainao anao a, développement personnel manampy anao an'izany. Raha te hanatsara ny ara-panahinao ianao a, dia manampy anao an'izany ny développement personnel. Raha te hanatsara ny fidiram-bola anao ianao a,
ny fitantanam-bolanao ianao dia ny développement personnel manampy anao an'izany raha tena tsara ny fifandraisanao amin'ny hafa ianao dia manampy anao amin'izany ny développement personnel raha tena tsara ny fiainam-pianakavianao ianao dia manampy anao amin'izany ny eny fa na tena tsara ny fahasalamanao ary ianao dia manampy anao amin'izany ny développement personnel dia ina zao maharatsy an'izany tsisy maharatsy an'izany olona tsy te hivoatra ihany tsy tia an'izany hoe ny aloha dia tsy tiako atsaraina mihitsy ny lafiny ara-bolako fianakaviako izany tsy atsaraiko zava velao amin'izao mety foana io tia ny tompo foana io zany ve dia nietsika sy ny fivoarana rehetra ataonao zany ny progrès-anao eo amin'ny fiainana dia zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainana zany zay hitanao eo amin'ny lafiny ray ohatra zany hoe lafiny asa ohatra no ketrehanao be ny développement personnel mba hanatsara ny fomba fiasanao any am-piasana dia mazava ho azy fa rehefa miasa tsara ianao any am-piasana dia mitombo ny tsy any am-piasana fotsiny fa ny fiainany dia mitombo ny fidiram-bolanao dia mety tsara koa ny fianakavianao dia mety tsara ny fahasalamanao dia mety tsara ny mombanao rehetrarehetra zay le izy ny fivoaranao amin'ny lafiny anankiray zany dia tsy mandeha rery fa mahakasika ny lafiny rehetrarehetra le izy dia io tsy maintsy misy fetraka any amin'le sehatra hafa foana ny zavatra hitanao amin'ny lafiny ray eo amin'ny développement personnel averiko ihany zavatra verimberina fotsiny moa ty azahoantsika anazy tsara ny fiaingany voalohany dia mila fantatrao tsara ny tenanao aloha dia rehefa fantatrao tsara ny tenanao dia azonao ny tena fanirianao inona am'izay raha ny tianao atao nanay misy zavatra tianao azo na tianao atao nefa tsy fantatrao akory le izy fa rehefa fantatrao ny tenanao dia manomboka fantatrao tsara ny tena fanirianao dia manomboka mirona makany amin'izay ianao lasa makany amin'ilay zavatra tianao atao dia iny ny ifantohan'ny fiainanao ifantohan'ny sainao dia any foana ny zavatra ataonao rehetrarehetra zany dikany lasa manana tanjona ho tratrariny ianao zay ny zava-dehibe fantatrao ny tenanao fantatrao ny fanirianao dia mirona makany amin'ny fanirianao iny ianao ataonao zay atateraka azy dia lasa manana tanjona ianao zany amin'ny fiainana lasa manana tanjona ianao amin'ny fiainana manana objectif atteindre ianao zay vo manana an'izay fotsiny ianao dia efa manao développement personnel ianao zay anomboka anao développement personnel ianao dia efa miainga ny développement personnel anao raha vao mipetraka izay ny développement personnel zany dia mandravona ny style de vie anao mahatonga anao manana style de vie ohatr'izao dia miainga avy tamin'ny développement personnel mandravona ny état d'esprit anao hoe matoa ianao ohatr'izao ny état d'esprit anao dia miainga tamin'ny développement personnel anao zany ny méthodologie ny fomba fiasanao dia niatraika amin'ny développement personnel daholo dia nitanjonao izy izy nitanjona dia ampisy antony fisianao ampisy antony fisianao petsaka ny olona miaina sy velona eny dia mandeha fotsiny amin'izao fa tsy misy antony ny fisiny raha ny azahoantsika azy tsara angamba dia hoe redonner du sens à sa vie manana antom-pisiny ianao manana sens amin'ny fiainanao miainga avy amin'le développement personnel sy ny zavatra rehetra ny tenentsika teo lasa aritsika inona raha ny antony anaovana développement personnel ile teo ihany fa averimberitsika dia alefatsika akaingana moa izy zany mba hapahanazy inona ny antony anaovana développement personnel ny tanjon'ny développement personnel zany dia ahatonga atsika hivelatra tsara kokoa eo amin'ny fiainana zay le izy développement fa tsy enveloppement ahatonga atsika hivelatra tsara kokoa eo amin'ny fiainana ahatonga atsika ho sambatra eto amin'ity fiainana ity dia lazao fa tsy fanirianao mihitsy mba ho sambatra zany za aloha dia tsisy raha raiko zany sambatra zany rehefa manana an' jesosy fotsiny dia zay tsisy zany ragava aza fanandaingeto tsika
fa ilaitsika zany a ny tanjona zay tena matedere be le développement personnel hoe inona maharatsy an'izany de ny zavatra mitranga zany de nitady zay amenona ny banga fony ianao hatramin'izay tady zay amenona ny banga eo fiainanao foana ianao hatramin'izay a mba hiainanao milamina sambatra rehefa miaina milamina de rehefa feno ny banga eo fiainako de miaina milamina de sambatra rehefa aveo ohatr'izay le izy mba ampilamimanao rery aloha de ampilamimanao amin'ny manodidina ny olona mpanao développement personnel zany mezaka mifandray tsara amin'ny manodidina foana izy tsy voahelingeliny zavatra ataony manodidina zany développement personnel le mamoaka an'izany hoe enao ve rehefa misy olona mitabatabanao de tabatabainao koa le olona rehefa misy olona mamelaka anao de mamelaka koa le olona raha zany ny fomba fanaonao izy ny mpanao développement personnel de enao ve rehefa misy alika mivovo de vovozanao koa le alika ay dikany ninina ataonao amin'ny olona tena mpanao développement personnel de izy tsy mihotsina am'izany mihitsy izy milamina be izy amin'ny manodidina anazy tena mahateo ty zany anisan'ny andohany izy ity a tamin'ny taona 3,790 de i Abraham Maslow fa itsika gam'izany Maslow zany a nanao pyramide izy nijery ny psychologie ny fomba fisainan'ny olona izy a de ao anatin'izay fomba fisainan'ny olona sy fomba fiainan'ny olona zay izy a namoaka an'ity pyramide de Maslow ty de io zany lazainy hoe ohatr'izao izy ny fiainan'ny olona zao zavatra ilain'ny olona misy filanan'ny olona misy besoin-ny olona de miainga am'izao ny besoin voalohany a fototra de besoin physiologique zany hoe mila miaina tsika mila misakafo tsika mila miakanjo tsika mila trano tsika mila ohatr'izany tsika de io izy ny zavatra tena ilain'ny olona voalohany indrindra ny besoin physiologique de ny fandehany a rehefa feno ty de miakatra atondray rehefa feno ty de miakatra ianao izy zay zany le développement zay na tonga le développement anampy anao afeno ny filanao rehetrarehetra de rehefa feno zany ny resaka sakafo ny ppn nao izy tsika fiainana andavanandro milamina fiainanao andavanandro de manomboka mitady sécurité am'izay ianao tady sécurité ianao mivatanao tady sécurité ianao amin'ny asanao fa tsy hitaitainao foana ianao hoe inona indray zao ny ataoko rehefa aveo inona indray ny asako rehefa aveo aiza indray any ahita vola fa manana sécurité tsara ianao hoe io ary afa miasa tsara dia tombona tsara io asako io a de milamina foana io ny eo amin'ny de ohatr'izay koa zany ny fidiram-bolako sy ny rehetrarehetra de tombona foana tsy hoe manana fotsiny afa azo antoka foana zany mandritra fiainako rehetrarehetra de tsy mivaky loha amin'ny intsony a io fianakaviako tsy mivaky loha fahasalamako ny fahombiazako a zay ny dingana faharoa rehefa manomboka mahafe an'izay am'izay le olona zany voafehany am'izay zay hoe tena manana sécurité tsara izy am'ireo a de miakatra indray izy mila fitiavana mila mipetraka ao anatina appartenance fianakaviana namana zay resaka fananana sexualité sy ny isan-karazany rehetra de rehefa ireny am'izay ny ilainao efa any am'dingana fahatelo ambonimbony kokoa ianao ao arin'izay ianao a de mila estime mila fahatokisa-tena mila fitiavana ny tena mila fanomezan-danja ny tena io nitadiavinao am'izay manomboka eo a de lasa mahomby ianao amin'ny asanao lasa ajain'ny olona ianao lasa manaja olona koa ianao zay hitanao rehefa manomboka misokatra teto zany tena ianao rery de teto mbola ianao ihany ato a ianao sy manodidina ty efa miakatra am'izay ianao efa ianao eo anatrehan'ny hafa am'izay ty de farany rehefa vita iny a de ty am'izay le mitady auto actualisation zany hoe
eo am'izay anao manomboka mamoron-javatra, mahita zavatra tsara, manao zavatra tsara foana amin'ny fiainanao, mamaolana, zany no ataonao. Zany ny tanjon'io hatreto ary ila maharatsy zany zay le développement personnel zay miakatra avato de miakatra de miakatra de miakatra de miakatra, zay ihany lazainy Maslow an'le izy de ny olona mieritreritra sy mandinika rehetra, zay le fiteny, ny olona rehetra mieritreritra sy mandinika rehetra de resy lahatra hoe mitombo n'io pyramide Maslow io ka de andao raha atao zay atateraka an'le izy, de teo am'izay nanomboka ny développement personnel, teo am'izay nanomboka ny voatra izy 1943 io 1960 tany izany nanomboka nisy de somary niena kely izy rehefa avy eo, fa taty am 2000 2010 2010 taty izy zay vao velatra tsara am'izay hoe io ary fa mety le izy. Ny antony anaovana développement personnel zany de rehefa tonga ny farany ambony ianao le auto actualisation iny de afaka mampivelatra ny fahafahamanao am'izay anao, afaka mampivelatra le potentialité anao am'izay anao, zay le lazaintsika teo, afaka manao créativité, spontanéité, résolution de problème sy ny rehetrarehetra reny de metsara kokoa ianao, me mahay mifandray amin'ny olona kokoa ianao, de me manakarena, le manakarena eto koa ny mpanao développement personnel dia tsy tena mitady arena loatra fatany fa tsy vola mahasabatra ny vola, tsy resaka vola fa le manakarena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, zay le tianambary eto, fitiavana, fahaizana, fahalalana, ohatr'izany ny fandehany. De ny farany lasa manana estime de soi ianao, izy koa mba tsy te hanana estime de soi fa tsy le menamenatra pitipe inona moa zay kely afaka mipetraka tsara mihitsy ianao hoe za matoky valerany aty, zay fandehan'le izy, lasa manana kalitao-piainana tsara ianao. Ny olona manao développement personnel de tsy tia vie médiocre, izany tia médiocrité zany tsisy tian'izany fa izy tsy tian'izany fa izy tia zany mba tsara kokoa ny kalitao-piainany, de lasa pozitiva kokoa izy eo amin'ny fiainana, tsy mieritreritra zavatra ratsy foana. Raha misy tapaka vera zay efa haitsika zany raha misy tapaka vera izy tsy miteny hoe efa tapany sahady sisy ty, fa izy miteny hoe efa misasaka le vera, fenoiny io, zay le positif zay, fa misasaka le vera, fa ho feno io ndray andro any, io ve sisa mba menao anay, zany ny olona manao développement personnel. Ary ny tena ngeza be de lasa manana autonomie, tsy miankina amin'izany izy, tonga de autonome. Hitanareo na ankizy kely ara, ny olombelona tena zany, ankizy kely rehefa manomboka mahay mandeha iny, ankizy kely tantananao de soro foana ny tananao, te hanana autonomie foana ny olona, mahavita tena. Ka any amin'ny développement personnel zany no afahanao manana an'izay autonomie zay. Vita zay, ahoana am'izay raha fomba anaovana azy, lasa am'izay aritsika tonga de tena pratika be fotsiny avy hatrany, ahoana ny fomba anaovana azy. Ny fomba fanaovana azy aloha de io démarche personnel, io le lazaina teo hoe samy manana ny azy tsika fa tsisy hoe tsy maintsy zao ny lalana, tsy maintsy zao, arakaraky ny olona tsirairay io. Démarche personnel arakaraky tsirairay io. Anisan'ny fianarana tsara zao tena lafo be kanefa ny tiany olona andehanana ny Montessori, fa ao anatiny ihany reny. Montessori zany tsy misy hoe zao ny klassinao de manao examen ianao de miakatra zao de ny olona rehetra rehefa eny taona de T1, fito taona T2 de ohatr'izao de rehefa 17 17 taona izy afaka bac. Fa Montessori tsy izay zany fa arakaraky le ankizy tsirairay, ny fahaizany sy ny fahaiza-manao n'le ankizy no hitondrana n'le fianarana ho anazy zany. De nefa koa io samy tsirairay ho an-tenany zany, zay maha personnel azy, fa le izy koa nefa dinga ny fampizarana.
azoko resahana aminao koa hoe za te ho ery, za te hanao an'izao, za te ohatran'izao, de fampizaratra kefy eo ny tsirairay. Nisy ramatoa anankiray zany nandeha de vaky pneu izy. Inona ny zavatra nitranga rehefa vaky ny pneu-ny de teo izy ka izy zany tsy mahay manamboatra manolo pneu. De teo izy de inona nataony menimenina teo taiza ary ty vaky, inona raha navaky an'ity, ahoana raha-pandeha nijery an'le lasa tany izany de sorena be teo. De izy zany tsy samy teny amin'ny olona hoe avy mba apio hanolo pneu satria sao de manelingelina olona izy, mamenatra koa miteny amin'ny olona hoe olona samy mandeha eny an-dalana ve no ho resahanao, de tsy samy teny izy fa de le pneu tsy mety vita satria izy tsy hanamboatra, tsatreno manao an'io no tsy mieritreritra an'io mihitsy izy hanamboatra an'io, fa le natonga an'io vaky sy hoe fa manina raha vaky ty tena za koa raha tsy vita n'androany zany nataony. Anjo nisy olona anankiray nandalo de le olona ny tonga de nanantona anazy hoe vaky ny pneu anao, io re mba soloa io pneu akio fa tena tsy haiko manolo azy. De ozy izy le olona mpanao coach na développement personnel, de ozy izy le olona hoe tsy mety zany, raha soloako io ka vaky indray io ery aloha ery na vaky indray io rapitso na raha fakapitso, de ho sahirana ohatran'le teo indray ianao tsy mahavita manolo an'io, fa zao ny ataoko anao, atoroko anao ny fanoloana pneu. De natorony teo fanoloana azy, vahana le gouzon atao an'izao indray vahana aloha de ampiakarina ny krika, de zay vao vahana tanteraka am'izay izy de esorina de apetaka indray le gouzon de zay de ataovy de manampy anao eto de zay de vita le izy de lasa le olona de avy eo am'izay zany la vaky pneu le ramatoa le orina de efa mahay manamboatra pneu izy. Zay le développement personnel zay nataon'le ranganana ampenazy zay de lasa afaka mandeha rery le ramatoa. Zany ny développement personnel. Zay koa le antsoina hoe éducation amin'ny lafiny sasany raha atao fiteny hafa le izy azahoana kilina kokoa. Ka ilaina zany mizara mifanirianao amin'ny hafa, aza menatra mihitsy mitantara hoe zao no mba faniriko, zao mba tiako atao, zao mba hanina koa, fa idy zany ny afahanao mandroso kokoa, afahan'ny hafa mifanampy kokoa. De ny développement personnel ny tena ngeza be indrindra amin'ny développement personnel de fananana coach. De mahita nareo misy coach be dia be any Facebook any sy any amin'ny inona rehetrarehetra any fa zay mihitsy izy, misy coach ohatran'le olona teo ny atao hoe coach. Ny andohany izy io coach io de tany amin'ny taona 80 sy taona 70 tany nisy mpanao tennis iray Tim Galloway, izy zany ny kapitaine mpanao tennis tany Harvard. De izy kapitaine de rehefa avy eo izy tonga saina hoe misy zavatra tsara kokoa azo atao ampandeha an'ity ekipa ity, ary tena marina tokoa fa tonga de nihitatra be, tonga de nivelatra be le ekipa rehefa nanao coach izy. Fatatsika fa hatram'izay le coach zany tsy vitany hoe entraîneur de atao amin'ny teny anglisy izy de lasa coach, fa samy hafa mihitsy ny entraîneur sy ny coach. Ny entraîneur de mampanao fanazara-tena anao fotsiny, de mampanao fanazara-tena de mampiseho anao ny teknika, ohatr'izao ny fanaovana azy, ohatr'izao ny teknika. Fa ny coach akoatran'izay asana entraîneur zay, manao fanazara-tena de mampiseho ny teknika sy isan-karazany rehetra, de ny coach zany mitarika kokoa an'ilay ekipany mba hilamina kokoa ny sainy, atratrarany kokoa ny tanjony. Ny coach zany tena mametraka mihitsy hoe tsika amin'ity taona ity dia mahazo championnat zay. De any izy de efa mitarika an'le ekipa, fa tsy manao fotsiny izy hoe zao manao baolina de rehefa vatsy 4-4-2 ny anaovantsika azy, de 4-4-2 zany de 4 en défense de 4 en milieu de anakiroa manao attaque de ohatr'izao nitondrantsika azy aty amin'ny gauche aty misy fanamboarana saina, fitarihanao motivation an'ilay ekipa tarihanao, zay ny atao hoe coach. Ary ny tena mampiasa an'io avy eo tamin'ny sport zany ny ingany, fa ny tena mampiasa an'io de ny développement personnel. Raha veriko le izy de zao hoe
ny fomba fanao ny développement personnel dia tsy maintsy miainga aminao foana aloha miainga aminao malokana aloha dia avy eo azonao ifampizarana amin'ny hafa le izy dia tena ngeza be mila coach ianao hanampy anao hitarika anao hanamboatra ny sainao mila mentor ihany koa ina mahasamy hafa ny coach sy ny mentor coach zany le manamboatra ny sainao dia manampy anao handeha dia ianao ihany mandeha rery avy eo tsy izy mitarika fa ianao ihany mandeha rery fa izy manome motivation anao fotsiny ny mentor indray dia olona efa nandeha tamin'ny lalana tianao ale hoe ho any Majunga dia mentor zany le karazana chauffeur na taxi brous pakamo Majunga efa hitany tsara ny lalana mandeha makamo Majunga dia ino mitarika anao amin'le lalana tianao andehanana zay ndray mentor mila n'izany koa ny développement personnel dia ile mentor zany olona efa naomby tamin'izany efa hainy tsara io lalana io fa zao mampiavaka azy zay ma hoe développement personnel le izy ilainao ny traikefan'io olona io fa rehefa fantatrao ny traikefan'io olona io dia rovito amin'izay le kaesy le nataon'le olona satria tsy ny lalan'le olona iny ny lalanao fa ianao koa manana ny fomba hitondranao azy fa tsy hoe akory hoe hiteny izy hoe rehefa tonga eo amatsinjo ianao dia misy lavaka kely zay eo dia aza miditra ampovoany fa makasisiny tsy mila n'izany ianao manana ny fomba hitondranao azy mila fantatrao fotsiny hoe ay rehefa eo amatsinjo dia misy an'izao dia ianao manamboatra li zay ny développement personnel tsy manaiky taritin'ny olona ianao fa ianao manana ny fomba hitondranao azy na dia ilainao ary ny traikefan'ny olona dia mandehana amin'izay herinao zay fahalalanao fahaizanao mahenao anao mandehana amin'izay ahoana nitazomana ny motivation zava-dehibe ny resaka motivation tsy novaiko mihitsy izy hetsika hitarika anao zavatra zany ny motivation ina mahatonga anao zavatra anankiray dia ahoana nitazomana ny motivation iny satria efa hitanao izy zany tary aloha tamin'ny anao nametraka n'le tanjona teo dia zao indray nylazainy Stevenson hoe ne jugez pas chaque journée par votre récolte mais par les grains que vous avez plantés teny hafa izy hoe tsy namanao ny fananananao fa tsara vitanao malina hoe tsy hoe le zavatra azonao androany no hitserenao azy hoe mety ve tsara ve ny androko androany fa zao hoe inona ny nafafinao androany satria ny nafafinao androany tsy misy vokany androany rehefa jerenao le nafafinao androany dia loha izy rapitso fa raha fakapitso iny maniry azo dia zay le zava-dehibe zany tsy ny androaninao fotsiny jerena fa le hoavy any aoriana any misy ny atao hoe hak tsy haiko na haka na haika ina fa makeny haker zany haiko zany ny haker dia olona izay te azo zao dia zao zavatra ilainy mila mazity azo zao dia zao tsy haiko raha efa hitanareo le Astérix domaine de Dieu dia le Astérix domaine de Dieu zany ny romanina ny tapahan'ny romanina daholo zany ny hazo rehetra mitomany foa ny de fixe le alika kely isaka ny lava le izy dia ina nataon'le druide raha voa tsipy ohatr' zao le graine dia tonga maniry le hazo dia ny akera ohatr' zany tonga dia te azo zavatra mitady raccourci amin'ny fiainana kanefany ny fivelaran'ny tena ny épanouissement personnel zany dingana io lalana io fa tsy zavatra hoe satria nanao an'izao dia tokony tonga dia mahazo vokatra ohatr'izao zany eo ny eo lalana dingam-piainana io tsy vita eo ny eo zany io fa lavitra ny lalana dia mila fifehezan-tena mila fifehezana ny lalana satria lavitra io lalana io zany dia zay no ilaina atserovana foana ny besoin ferina tamin'le tary aloha tary zany tsika hoe ahoana ina ny besoin-nao tamin'ny voalohany zay le tianao hotratrarina dia zay niverenana amin'ny engagement hoe za efa nieritrehitra hoe andeha ho any ananina dia mila miverina amin'izay ianao satria tsy fohy ny lalana tsy vetivety ny lalana fa lavitra ny lalana dia zao ny fitelin-zareo hoe nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes
ianao zany dia tsy maintsy mba misy zavatra eretanao foana e, misy zavatra mahafoana fa misafidy mireto anakiroa eny reto ianao rehefa te handeha sy te hivelatra. Ny ray voalohany a dia ny douleur de la discipline, any hoe zay rehefa anao fifehezantena ianao zany dia mila misy discipline ataonao dia tsy maintsy marary iny satria misy zavatra foinao, misy ezaka ataonao, dia zay le marary anankiray. Fa ny faharoa douleur du regret, manenina ianao dia misafidy ianao inona zany ny ataonao, le ifetena mba tsy mihinana, mba tsy manao zavatra mahafoy zavatra, dia miezaka manao zavatra anankiray a sa hanenina rehefa avy eo. Fa io a samy marary izy anankiroa ireo. Dia ozy izy hoe ny discipline ozy izy a dia amina kilao, ataontsika amin'ny teny gasy zany izy, amin'ny kilao izy lanjany, ny lanjan'le marary amin'le rehefa manao discipline ianao. Fa ny marary kosa rehefa manenina ianao a dia amatônina. Marina be zany izy lazaza fa tsy marina zany e. Dia eo zany io zany mitarika anao, motive anao hoe na mafy ary ty ataoko ty dia ataoko ihany, ataoko ihany ty zavatra ty na mafy ary a, satria aleoko manao an'ity mijaly kely amin'ity toy zay anenina rapitso rafakapitso hoe tahak'izay. Gravy le teny hoe tahak'izay e. Mba hahafahana mandroso tsara zany a sy hanatratrarana ny tanjona zany a dia misy méthode sy fitaovana marobe omen'ny développement personnel. Misy méthode sy fitaovana marobe omeny a mba hahafahanao motive foana. Dia rehefa motive anao, ny sainao motive dia lasa afaka manao zavatra foana ianao, ka na marary ary le izy na mafy ary le izy a dia ataonao foana le izy a hatramin'ny farany. Inona avy ara ny dingana ny amin'ny développement personnel? Ny dingana arahana ny plan zany dia zao lazainy hoe il n'y a point de vent favorable pour celui qui sait dans quel port il veut aller. Ny tenen'io a il veut arriver, Sénèque ny tenen'io hoe rehefa fantatrao zany hoe ho aria dia tsisy rivotra mitsoka anao makany mihitsy fa enao no manao ny ezaka rehetra tongavanany, zay le izy, fa tsy manara-drivotra fotsiny ianao. Ny olona tsy mahita ny tanjona andehanany no manara-drivotra, fa rehefa mahafantatra ny tanjonao ianao a dia fantatra hoe tsy makany le rivotra, dika zany mila toerina io rivotra io. Ka mba hahazahoanao antoka ny lalana zany sy tsy hakivy ianao eny an-dalana dia mila faritana tsara ny lalana, wise ianao, wise ianao io a dia mila mandrafitra plan mazava tsara ianao zany, mila mandrafitra plan mazava tsara ianao zany. Ina avy ny plan? Voalohany aiza wise ianao zaho, ny tanjona zany dia ahafahanao tonga ny amin'le tanjona irina, motive foana ianao eny an-dalana. Tapaka ny jiro fa alefantsika amin'izao izy fa tsisy olona n'izany. Ny olona manao développement personnel dia tsy voelingely manodidina fa faly foana izy. Ny olona tsy mahita nareo fa za fotsiny manao dia arao ohatran'ny rehetrarehetra ihany zany hoe aiza ianao zao. Faharoa, inona ny tena fanirianao lalina eo amin'ny fiainanao? Inona ny fanirianao lalina eo amin'ny fiainanao? Aiza ho aiza ianao zao a, inona ny tena fanirianao lalina eo amin'ny fiainanao a, ahafahanao mahita an'io zany dia mila mametraka tanjona ianao. Ny but court terme, ny long terme, ny moyen terme dia ny long terme. Mila fantatrao zany ndraindray, tsika tsy manana an'izany koa reo fiainantsika e. Dia inona motivation anao hatratrarana an'io tanjonao io a, dia hatraizany degré d'engagement anao a amin'io tanjonao io. Zay zany a, mila fantatrao tsara ny fanirianao lalina momba zay. Ohatra hoe raha teo salama ianao dia mila fantatrao tsara zany hoe raha teo salama ianao a, fa maninona ny zava-dehibe aminao rehefa salama zay. Dia mila fantatrao satria za afaka manao an'izao, afaka manao an'izao, afaka mahazo an'izao, afaka miasa ohatrao. Mila resy lahatra tsara amin'izany mihitsy ianao, maninona ny zava-dehibe aminao zany a, raha tratsy io dia inavo ny vokatsoa. Dia rehefa hitanao hoe zava-dehibe ohatr'izao le vokatsoa an'le izy, dia eo amin'izay zany na marary anao raha le dingana le amin'izay dia tsy mampaninina anao zany fa
zay le vidiny de ataonao ihany le izy a de tsy mijanona am'izay ianao fahatelo a avadika ao objectif lay but avadika ao objectif le but zany hoe ohatr'izao ny fandehany hoe ahoana ny ahatraranao an'izany zavatra zany ary ahoana ny ahatraranao an'izany inona ny marika hoe tratranao le izy zay zany mila fantatra le marika hoe inona ny tratranao le izy de raha fantatrareo a rehefa mametraka tanjona de mila tanjona raharaha ty ny antsoina hoe smart inona ny atao hoe smart eto mantsy amoaka sary mba azotsika kokoa ny antsoina hoe smart de hitantsika eo ny fandehany smart ny méthode smart zany de ohatr'izao ny fandehany hoe voalohany aloha ny tanjona ny objectif anao de tokony ho spécifique zany hoe tokony tena mazava tsara concret tsara arak'izay azo atao hoe zao le izy fa tsy mametraka tanjona global lenao faharoa mesurable zavatra azo refesiny azo isainy ohatra hoe 20 kilao a zao a de tiako lasa 50 kilao a zay zany a tanjona anankiray de atteignable tratra ve le izy azo tratrarina ve le izy fa tsy hoe ny a zany ny tanjoko a de ho lasa iazakazaka de ny tanjoko lasa champion du monde mahavita record du monde nefany a ny ao am-pianarana raha tsy hanao akory voalohany mba mila zavatra mba zay le hoe misy la court petit court de moyen de long terme le zavatra de fahatelo a réaliste zay io fandray ihany le atteignable sy réaliste hoe mba mila réaliste kosa ianao hoe ohatr'izao le izy de farany a de mametraka fotoana ianao hoe afaka 3 volana 50 kilao zao a 20 kilao zany zao izy a petraka tsara ny smart anao anatin'izay zay zany le objectif zay fa efatra apetrao am'izay ny dingana rahana ny plan zany plan d'action rehetrarehetra anatanterahana an'io ohatra hoe rehefa hoe hijanona tsy fokasigara ny olona anankiray ahoana ny atao rehefa hijanona tsy fokasigara de jery anao hoe andao ara soloana silgoma le izy ndao mba mandeha tongotra e na ihany koa hoe ndao misotro rano rehefa te fokasigara de misotro rano be de aloha aloha misotro rano be ohatra ny te fokasigara zao na ihany koa hoe manao étirement soloina zany le zavatra fa tsy hoe tsy manao an'ity fotsiny a mila zavatra fa soloany ao daholo zany rehetrarehetra zany mipetraka e de fa dimy lasa zao am'izay ao ny tena sarotra eo a to zany mba vita ihany to de anao an'izao am'izay andao atao an'izao rehefa lasa zao a aleo rapitso iny talentatsika laza azy tsy manao an'izany kosa ranga de le tsona hoe procrastination ale rangarapitso ao anatinao ihany mako miteny an'izay foana hoe aza mbola atao e aza mangatakandro foana raha vao mipetraka ireo anakevatra ireo de alefaso am'izay izy a sahi miala am' zone de confort sahi miala am' zone de confort de eo am'rehefa miaingy eo am'izay ianao zany mila olona hiaraka aminao rehefa miaingy iny am'izay ianao mila coach ifanampy aminao a afahanao manao an'le izy de zay mahazava-dehibe ny coach rehefa manao développement personnel fa fito a araha ao an-trano ny fandrosoanao vérifie ao an-trano ny fandrosoanao hoe mba mandrosy ve zasa mijanona teo foana de araha ao an-trano zany de ny fiteny hoe récompensez vous rehefa hitanao hoe mba mandroso ianao a de mba mifaly kely manaova zavatra ifaliana kely saofa hoe raha te ahi fotsiny ianao no tsy mety izy hoe efa niena 10 kilao andao hinana pizay e sy zay akory le izy fa mba zavatra mba mahafinaritra mifanaraka am'ilay tianao atao zany satria rehefa hitanao zany hoe nandroso hatreto a de iny mampitombo motivation anao hoe lasa alefa foana le zavatra fa fito farany a de ahitsio ny objectif anao ingany mba tsy ho simby ty vidéo projecteur ty
ahitsio ny objectif anao zany a hoe so de misy tsy mety so de tsy réaliste loatra le tanjony so de ohatra zao loatra de eo koa ianao mijery hoe inandray ary le objectif manaraka le objectif voalohany de za mivoaloha ao am-pianarana le objectif faharoa de za voalohany amin'ny klasy rehetra objectif fahatelo za voalohany atao Antananarivo de zay vo iraha Madagasikara de zay ohatra zany zay zany a lay izy inona ny teknika ampiasaina amin'ny développement personnel de reto zany tany isaiko fotsiny tsy azavaiko mihitsy reto fa reto tany isaiko fotsiny fa mila fantatrao reo de satria za koatsanao androany de ianao asaiko mijery ny dikan'le izy fa de tany isaitsika aingana be fotsiny le izy reto zany ny teknika tena malaza fampiasan'ny développement personnel ary mila fantatrao reo ny voalohany PNL iny tena ngeza be mihitsy amin'ny programme neurolinguistique ny analyse transactionnelle ny sophrologie ny énéagramme ny énéagramme zany hoe 9 types de personnalité le izy a de ny hypnose a ny pensée positive misy resantsika kelikely ihany reny rehefa avy eo a fa alefantsika fotsiny izy ny méditation en pleine conscience méditation a ary ny farany yoga zay zany a ny teknika ny développement personnel inona ny entin'ny développement personnel ao a de reto koa tany saiko amintsika lava be aingana be fotsiny reto hoe inona avy no entin'ny développement personnel ho ana ataoko amin'ny teny frantsay izy a arak'izay ny siny tao ny voalohany de zao hoe mila fantatro tsara aloha ny tenako ny entin'ny développement personnel ao ana zany de ny fahafantarako ny tenako a mba hiainako tsara mba ahafahako miaina tsara fahafantarako ny tenako mba ahafahako miaina tsara inona avy zay voalohany ataoko amin'ny teny frantsay am'izay le izy prendre conscience en moi vivre avec plus de facilité en général découvrir mon intelligence émotionnelle améliorer mes performances être plus efficace mieux m'affirmer et pratiquer l'auto-bienveillance structurer mes pensées optimiser mon organisation développer l'estime de moi-même et prendre confiance en moi être plus heureux apprendre à positiver et cultiver la joie de vivre une meilleure relation avec moi-même ce que l'on appelle l'amour de soi plus de stabilité et de concentration ce qui permet davantage de prise de recul sur les situations zay zany a ny fahafantarako ny tenako faharoa faranako zay manahirana sy manakana zay manahirana ana rehetra zany zay zavatra manakana de faranako mieux gérer mon temps arrêter de me dévaloriser apprendre à mieux gérer les conflits savoir écouter réellement les autres tsara zany a mettre des limites saines avec sérénité prendre de la hauteur face à une situation adverse sortir de la timidité any kosa hoe de mbola tsy resy lahatra anao zay anao ilainy zany sortir de la timidité être à l'aise pour prendre la parole en public faire face au changement savoir m'adapter à toute situation développer une meilleure communication et une vraie croissance relationnelle apprendre à utiliser chaque situation comme un tremplin pour m'épanouir une occasion à saisir et non plus un problème à résoudre développer une meilleure gestion du stress et de mes émotions de diminuer les freins dus à la peur aux angoisses aux doutes et à l'anxiété zay inona koa no entin'ny développement personnel ao ana mba atonga ny mba hatateraka anazy zany a de ampifanarahako amin'ny tenako a ataoko zay ampifanarahako amin'ny tenako a
anah mba hatateraka anahy ohatr'izao zany. Développer ma créativité, développer mon intuition, découvrir mon pouvoir créateur, développer mon expression personnelle, définir à atteindre mes objectifs plus facilement, développer un meilleur relationnel avec les autres, me focaliser pour construire mon avenir tel que je le souhaite, tout mettre en œuvre pour mon accomplissement intérieur, accomplissement matériel, accomplissement relationnel, accomplissement social, accomplissement spirituel, accomplissement amoureux ou accomplissement de santé. Dikany ahoana ny ahafahako manana zay accomplissement zay, retrouver la forme et la ligne. Au tsara. Gagner plus d'argent, vivre une vie de couple accomplie, construire de bonnes relations, de lazainy fa tsy ilainao daholo zany rehetrarehetra zany. Atteindre un objectif professionnel, m'épanouir dans mon travail, changer de vie. Zany rehetrarehetra zany ny développement personnel. Amaranantsika nyty tapany voalohany ty dia misento kely tsika enganeka hiverina ny jiro ao anatin'izay dia hitanisa verset aminareo verset ny ino moa développement personnel fa tsy verset biblique akory, verset d'épée le izy fa tsy verset biblique. Ny verset ny voalohany dia zao hoe il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Rehefa misy fanapahan-kevitra ataonao zany dia mila tazominao iny fanapahan-kevitra iny. Tsy hoe satria nyraisinao le izy dia mila tazominao fa satria hitanao hoe tsara le fanapahan-kevitra. François de la Rochefoucauld no nitenen'izay. Faharoa, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Raha pessimiste ianao zany dia misy zavatra tsara eo mitranga eo tonga dia le lafy ratsy foana ny hitanao ka iny e zao hoe ive tsy ohatr'izao ive zao. Pessimiste ianao zay. Ny olona optimiste dia na misy zavatra sarotra reo dia izy vahita hoe aisy afaka miakatra ambony kokoa tsika amin'io, afaka manao zavatra kokoa tsika amin'io zavatra io. Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Mijalijaly kely alinao amin'ny zavatra kely ezahanao ny zavatra kely iny dia farany eo tonga amin'ny zavatra lehibe rehefa mandeha ny fotoana. Samuel Beckett nanao an'izay. Dia farany fail into plan is plain into fail. Rehefa tsy mametraka plan ianao rehefa tsy manana fiomanana ianao dia miomana ny tsy ahomby.